Partagez Batelma des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, Manulcianoni vovó. Maron-tranga fifanoherana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena amin'izao fotoana izao ka mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy indrindra amin'ny alalan'ny fividianana. Latsaka ankaterena ny firenena ary toy ny valala voatango ka very fanambola velona ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay ho ny filohan'ny antenimera-pirenena mpisolo-toerana nandritra ny fanokafana ny fotoam-pivoriana ara-potoana teny Tsimbazaza androany. Miparitaka tamin'ny tambazotra an-tserasera ny sary ny taleny kabinetra eo anivon'ny Seny Jean-Louis Andriamifidy manohana ny kandida Irmaro amin'ny distrika Anambatofinandrahana tranga izay mampametra-panontaniana ny amin'ny fahaleovan-tena ny Seny hoy ny mpanao politika sy firaisamonim-pirenena. Any ivelany tafiakatra 430 ny maty ary mahery ny ray hetsy sy 400 tapitrisa ireo mponina nafindra toerana noho ny savidrano goavana ao atsimon'ny Brezila nanomboka ny herinandro teo. Tanànan-jato no dibo-drano ary mbola hinany mety hakaran'ny rano any an-toerana ho ireo mponina ny antsiprian'izay. Talata fafito ny volana metona 420 ankafaliana trano tomboky lasy vavy mitsidihana ny tokantranonao amin'ny alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao manasanao ihany koa anaraka izay toy ny mazatra matoa andatsoratra avy hatrany nonde anokafatsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Maro ny tranga fifanoherana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena amin'izao fotoana izao ka mila ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy lalan'ray ahafahana miroso amin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fividianana ho avy izao matoa andatsoratra. Tsy afa-miala eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny atao hoe fifanoherana. Fifanoherana eo amin'ny tenany manokana sy ny fifanoherana amin'ny zavatra ary ny fifanoherana amin'ny hafa. Fifanoherana ao anatin'ny olona iray ny fananany fanetretena sy fitiavatena, ny fananany adalana sy ny fisainany. Fifanoherana eo amin'ny zavatra ny fisiany lafiratsy sy ny lafitsarany. Fifanoherana eo amin'ny eloko, ny hazavana, ny toerana, toy ny hoe atsimo sy avaratra, ankavia sy ankavanana. Misy ihany koa ny fifanoheran'ny lalàna sy ny fahefana. Fifanoherana eo amin'ny hafa, ny hevitra, ny fomba fiainana, ny fitafy, fomba fiaina, ny fananana sy ny maro hafa. Fanampin'ireo ny fifanoherana eo amin'izay tenenina sy ny zavatra atao. Ity farany no tiana histonana ny sain'ny be sy ny maro satria maro be ny fifanoherana amin'ny zavatra teneniny mpitondra sy ny zavatra ataony amin'izao fotoana izao. Mifanohitra tanteraka amin'izay rehetra voalaza no iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Amboraina ary atao maimaimpona ny fitsabony any amin'ny hôpitalim-panjakana. Izany tokoa ve no zava-mitranga? Maimaimpona ny fianarana eo amin'ireo sekolim-panjakana, EPP, CEG, lycée. Izany tokoa ve no zava-misy? Apetraka ny pipeline na mahana ny olany tsy fampiny rano sy ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny nosy. Aiza ho aiza io pipeline io amin'izao fotoana izao? Sekretera-panjakana misy 240 napetraka ary voalaza fa amanjatony na efa manarivony akory azy ny CV voaray tamin'izany ahafahana manafaingana bebe kokoa ny asa sahaniny ny fiadidinan'ny repoblika. Firy amin'ireo no efa mipetraka amin'izao fotoana. Omaly 9 Mey 2024 no voalaza fa atao andrana voalohany ijerena ny pitsopitsony ara-teknika mialohan'ny sokafan'ilay teleferika amin'ny sehatra fitaterana ho an'ny vahoaka ny 19 Jona 2024. Efa nisy ve izany andrana izany ho an'ny teleferika? Aiza ho aiza ilay train urbain, ireo bus amanarivo ny afarana avy any ivelany. Ampitomboina avy roeny ny famokarana herinaratra eto amintsika. Efa foana ve ny delestazy amin'izao fotoana? Ohatra ihany amin'ny fampanantenana marobe tsy tanteraka ireo izay ahitana taratra ny fifanoherana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Izay fifanoherana izay miteraka fifanoherana ihany koa eo amin'ny samy mpiaramonina.
antony mbola misy eny anivon'ny fiarahamonina eny resy lahatra fa mahavaolana ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiaramiasa aminy no izy ny sitraka koveta vary t-shirt sy ny maro hafa misy kosa nefa ary maro anisa ireo efa resy lahatra fa tsy misy na inona mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena fifanoherana ihany koa izany samy manana ny safidiny nefa ary samy manana ny fahafahana amin'ny safidy ny tsara sy ny ratsy ny olona tsirairay avy ho avy zao ohatra ny fifidianana solombavam-bahoaka anomboka ny alarobia ho avy izao ny fampelezan-kevitra anjara ny tsirairay no misafidy izay hita ny famaharesy lahatra azy ka tsy ampitombo indray ireo fifanoherana tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena ireo azo ny tsirairay atao amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny manohitra ireo fifanoherana marobe ireo ka iroso amin'ny tena fanovana fomba fijery fomba fisainana fomba fiasa hatramin'ny fanaovana politika sy ny fitantanana ny fiainam-pirenena ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana no antokana ahafahana isam-batan'olona miroso amin'izany ialana amin'ny ady an-trano korontana sy disadisa izay miteraka krizy ka vao maika hampiditra lalina ny firenena ao anaty fantrana tanteraka raha tsorina mila samanova ary mila samandray andraikitra ny olona tsirairay avy valatsaka ny katerena ny firenena ary toy ny valala voatango ka very fanambola velona ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay ho ny filohan'ny anteny meram-pirenena mpisolo-toerana nandritra ny fanokafana amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana teny Tsimbazazandroany isan'ny dingany ray ahafahana mitondra ny fanovana ny fifidianana solombavam-bahoaka hoy ny fanazavany saingy melohina ny fanomezana tombon-dainy manokana ireo lazaina ho kandida-mpanjakana izay tsy ampitovy ny herijika ho an'ireo pirotsaka hovidiana ao anatin'izay amin'ny mampanara-maso ny asan'ny fahefana mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka ny ompana betsaka tamin'ny raharaham-pirenena sy ny fahitan'izy ireo ny asan'ny governemanta tao anatin'ny 5 taona ny lahateny nataon'ny filohany anteny meram-pirenena mpisolo-toerana nandritra ny fanokafana amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana teny Tsimbazaza fotoan'izay nanamafisa ny falatsaka ny katerena ny firenena ary very fanambola velona toy ny tsy misy mpiano vahoaka malagasy eo anatrehan'izay ohatra amin'izany ny fidangany vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra isan'andro vaky izao ny firongatry ny tsy fanipahalemana manerana ny nosy ka zary toa tsy misy vidiny intsony ny ain'olombelona ary tsy voaro ny fanana tsy fisitrahana ireo zo farafahakely eo anivon'ireo filana fototra enti manatsara ny fiainan'ny lavanandro ohatra amin'izany ny fahasalamana ny fampianarana sy ny fanabeazana ary indrindra ny fisitrahana ny jiro sy ny rano fitokonana sy fitakina ety seroa ohatra amin'izany ny fitakina ataon'ireo sendika ny mpianatra sy ireo mpampianatra eny amin'ny anjery manontolo izay saika misevolany isan'andro vaky izao ny tsy fahazoan'ireo sefotany tamin'ny nefa izy ireo nokitro ifahara ny asa-panjakana eny fotony indrindra amin'izao fanomanana ny raharavo fifidianana izao raha kapoka ndraimbava dia fahantrana no amehezana an'izany namafisy ny filohan'ny anteny meram-pirenena mpisolo-toerana fahiray amin'ny dingana ahafahana manova ny tantara amin'izao fotoana izao ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy anatin'ny mangarahara ary mampitovy ny herijika ho an'ny mpilatsaka hovidiana melohina arak'izany ny fomba fanao politika mifanohitra amin'ireo izay manjaka amin'izao fotoana izao no ireo antony voalaza eo ambony ireo dia melohina etona ny toa fanomezana tombon-dahiny ireo heverina ho kandida atolotry ny fitondrana indraindray ary lazaina fa hoe kandida mpanjakana amin'ny alalana fampiasana tsy ara-drary ny fotodrafitrasa sy ny fitaovam-panjakana ary ireo tokony andraikitra samihafa zay mpiasam-bahoaka fa tsy mpanompo anjambany ny fitondrana tsy sasatra izahay ny manatitrantitra etona fa fotoana toy izao indrindra no tokony ampanjakana ireo soatoavina tena malagasy nolo vaintsika tamin'ireo razana dia ny fifanajana eo amin'ny hevitra tsy mitovy ny fifampihenona ny tsy fanaovana ny kely tsy mba mamindro sy ny zanak'ikala hafa ka ampanjakana ny tena fihavanana malagasy
Ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta izay tsy namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety androany raha nanontaniana mahakasika ny fisiany izay antsodzay sy teritery samihafa misy manodidina ny fividianana solom-bavam-bahoaka izay. Laviny gouvernemanta zany le teny hoe misy mahafahefana be koa le raha nijery todiky ny asa vita ny solom-bavam-bahoaka tao anatiny 5 taona ihany koa. 17 ny volavolan-dalàna ary 120 ny tolo-dalàna nodiniana. 12 ny voamera-panadiady na ny commission d'enquête natsangana ary mahery ny 2 ny fanontaniana napetraky ny solom-bavam-bahoaka nandritra ny fionany tamin'ny fahefana mpanatanteraka. Ny sokatra androany ihany koa ny fitoam-pivoriana ara-potoana ho an'ny antenimera ny doolona. Ao anatin'izay vao misongadina manodidina ny fiatriana ny fividianana solom-bavam-bahoaka izay hatrany. Loza mitatahoan'ny boriboritany fa-4 ny fikasana anala amin'ny toerana ireo sefokotany miisa 4 eny ny toerana hoy ny solom-bavam-bahoaka raha sy manana polibera fantatry ny rehetra amin'ny solonanarina hoe rosy tamin'ity androan'ity antony fikambanany jolamboto miseho manana olona ao an-damosiny no mahasambaiko ny lehibe ny distrika amin'izao fotoan'izao hanatraran'izy ireo ny akajikajiny ao anatin'izao fividianana solom-bavam-bahoaka izao. Taorian'ny fanambarana ny ombonana nataon'ireo sefokotany 4 eny anivo amin'ny boriboritany fa-4 nahazo taratasy fanesorana azy ireo amin'ny toerana avy amin'ny lehibe ny distrika. Nitondra ny fanehoan-keviny mahakasiky ny fototry ny olana ihany koa ny solom-bavam-bahoaka Rosy androany. Fikambanany jolamboto miseho manana olona ao an-damosiny sy ny toanany amin'ny fividianana ho avy ireo mibaiko ny lehibe ny distrika ireo. Zavatra mitranga dia reo sefokotany rehetra ireo izy rehetra hoa tsisy hoe reto na reto reo nampandany ny filoham-pirenena teo nahazo félicitation tsy nisy ny solo reo narayara nandeha indray maire mbola reo ihany ny asa teo tsy nisy na iray aza hoe tsy nentina hoe incompétent na hoe nandany tamin'ny rakoto na rabe reo olona reo roa zay izao amin'izay tapitapikeo mitovy daholo ny fiampanganan'ireo olona reo anasorana azy mitovy daholo dia inona le hiampangana azy aiahina ho tsy hanaraka neutralité ny administration izany nasolony azy i septembre fametrahana lehibe ny fokotany dia mandefa listra 3 ny fokotany olona 3 rehefa lasa ny listra 3 dia ny préfet sy ny chef district ny mifidy amreo zay metimety aminy tsy possible mihitsy zany olona 3 dia olona mitovy firena ny nalefa tany ka rehefa reo no vidiny maninona tapitapikeo reo lasa tsy neutre nge zany ny administration raha iray septembre kosa aloha hoe tsy neutre zany septembre fa zafady ary za mbola député za anaty fanjakana za tsy atao an'izany za tsy anaovana lohamboto tsy jilamboto nitondra ny 4e arrondissement tompoka zafady. Ankoatra ny fiampanganany sefokotany ho manana fireana politika ka tsy hanaja ny neutralité de l'administration notondroina ho manodikodina ny fanampiana tokony hositrahan'ny mponina eny anivo amin'ny boriboritany fa-4 ihany koa izy ireo. Trango izay nodisony ny solom-bavam-bahoaka ka anaova ny antsoavy ny tompon'andraikitra isanambaratongany tsy ho voafitaka sy iray tsokombakomba anatin'izay. Enonareo ihany koa nisy lehibe amin'ny fokotany misy olona mikladahatra foana makeny zay tsy nahazo vary zay tsy manao tsy mananinina ny anay lehibe amin'ny fokotany tsy manao listra ny zarana vary tompoko ministera nanao an'io dia fa any amin'ny zareo ny listra rehefa tonga io dia njaspa no mizara azy ary mizara ara-dalàna zay mpanara-maso ny lehibe amin'ny fokotany mpanara-maso reo association anankiroa teo le olona nyteneniko teo reo no manodikodinao fa tsy ny lehibe amin'ny fokotany ka ankehitriny mbola mamerina miantso ny autorité rehetra ny ambony any voafitaka ianareo fa lasa lohamboto ny eto amin'ny 4e arrondissement tonga any amin'ny baraon'olona dia manery ny lehibe amin'ny fokotany rehefa tsy miaraka aminay dia miala tsy fanao zany fa ny zavanisy dia reo olona nyteneniko reo zay septembre ny lehibeny manao fausse déclaration any ambony any reto vahoaka reto dia mangataka anasorana ny vahoaka izy tsisy an'izany io dia voafitaka le administration dia le anankiray le candidat koa moa mandeha 140 km/h mihitsy mizara vola hatrany am-piangonana hatrany am-pianarana zavatra tsy azo atao ataony daholo satria azo ataony manao kompisoroka fa rehefa avy eo ho aiza
ary raha tafitany eny tamin'ny 4e arrondissement kakitiana daholo ny lehibe nyfokotany boîte de Pandore ny fiantsoan'izany manao daholo Tananarivo ray manontolo dia kitiana daholo indray dia manao daholo Madagasikara ray manontolo raha mbola manala ny firaisana eny izy takioko Madagasikara ary rehefa manala Madagasikara atovy fifidianana dia alefasa aloha fifidianana lehibe nyfokotany dia milamina zay zany 7 raha ivirina ny reto tsy fokotany nahazo taratasy fanesorana azy ireo amin'ny toerany avy amin'ny lehibe ny distrikt reto ny farany volana aprily io izay mbola miantona mandra-pivoahan'ny didy taorian'ny fitorinana tao teny anivo ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ho hitantsika ary oarahana akaiky ny fizotry ny fividianana eny anivo ny boriboritany faefatra makasika an'izay zava-misy rehetra izay eny antoerana amin'izao fotoana izao fa niparitaka tamin'ny tambazotra antserasera ny sary ny taleny kabinetra eo anivo ny seni Jean-Louis Andriamfidy manohana ny kandida Irmaro ao amin'ny distrikt Anambato Finandrana amin'izao fotoana izao aiza hoaiza ny fahaleovan-tena ny voamera mahaleotena misana ny fividianana eo anatria ny tranga toy izao ireo mpanao politika sy firaisamonim-pirenena nanaovana fanadiadiana mampametra-panontaniana ihany koa izy ireo aiza hoaiza ny etika ny ity taleny kabinetra ny seni sady filohany Irmaro Ambato Finandrana ity amin'izao fihetsika amin'ny mampitondra-tena izao onona zay nanatrika ny pré-campagne fivoriana sy fampahafantarana ny kandida Irmaro ao amin'ny distrikt Anambato Finandrana ny fiafarany herinandro teo ny taleny kabinetra eo anivon'ny seni Jean-Louis Andriamfidy izay fantatra ihany koa fampitarika ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ao amin'ity distrikta ity taleny kabinetra izay nandray fitenenana nandritra ny lanonana ny tena koa filohan'ny Irmaro araka fandaminana natao fa ny tena koa fombolinahitra ny mandresy ny région na faritra dia misy koa eo anivon'ny distrikt ary dia tsika androanyity zany no ampafantarana antsika eto Ambato Finandrana zany vovonana izany izay vovonana anankiray hitambarany ny antoko politika ny fikambanana sy ny olona izay vondron'olona izay vonona anohana ny kandida atolotry ny Irmaro ny tena koa filohan'ny Irmaro araka fandaminana natao fa ny tena koa fombolinahitra ny mandresy ao anatin'io vovonana io koa zany eto amin'ny distrikt Anambato Finandrana ny mpanony antoko politika dia voalohany indrindra teo zany voalaza ny kandida teo dia ny TGV mandresitsika sa tsy mandresy mandresitsika sa tsy mandresy mandresitsika tsy azo salasalana zany fa mandresitsika fa ny fiarahana amin'ny kandida ny Irmaro ihany nahitantsika irika ka ahafahantsika mitondra fampatrona amin'ity distrikt gina ankona ireo mpiantsehatra politika manoloana ity tranga ity efa tsy misy tahotra sy ena maso intsony ve hoy ny filohany antoko tsara tafina aiza hoaiza ny etika ny tytaleny kabinetra eo anivony voamera mahaleotena misana ny fifidianana ity directeur de cabinet zany tokony olo tokony any sini zany tokony indépendant ary foana zavatra tenenana ana amin'ny communauté internationale ana amin'ny ville nagnino inona zany zavatra ataon'ny président ny seni inona ny ataon'ny président na HCC amin'ny situation ohatran'io sisy zavatra ataony sisy éthique misy le izy magistrat izy en plus io de zavatra tena hoe zavatra tena sy mety misy le izy sisy éthique sy tena fa manao hoe amina tany sisy lalàna misy zany sy manao sitrapono ary sy tota sy enatra de fantatra tsara fa misy olo maro eo misy ny fitaovana ny teknôlôjia ankehitriny azo anaovana n'izany rehetrarehetra zany de sy mena sy tahotra izy hoe anay ty fitovana ty da zay ho ataonay itsino ataosika nazy mitenena anao monsieur le président ny seny mitenena anao président na HCC mandresandraisanareo anareo ny everina ho sarotiny sy mitady ary mila fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian'ny fifidianana indray izao no manitsakitsaka izany hoy ny kandida solombavambahoaka avy amin'ny kolektifany malagasy ao amin'ny boriboritany fahatelo mila ny fitoniana zany ny vahoaka malagasy ary ilaina koa ny tantana ny mpitondra zay olona manana andraikitra indrindra ny amin'ireny ratsamangaiky mikasika ny fifidianana ireny dia misy zany le etika tokony ananan'iren'olo reny zavatra kely fotsiny dia mety ametraka ilay hoe tsy fitoniana izay katsahana mafy zany mialoha fifidianana mba tsy hisy ny krizy mialoha na ao anatiny na ao aorianany fifidianana
ny zavatra mba angatana zany dia mba nisy ny etika amin'iren'olona manana andraikitra ambony indrindraindrindra fa ao amin'ny CENI satria resaka fifidianana no resahana amin'izao fotoana izao ny antso dia miantso mandrakariva ny amin'ny neutralité de l'administration zany tsy tany antokantrano na fivoriana mikatitrano fa toerana ankalamanjana naseho ho hita-boko hita-pirenena ity fionany Irmar tao ambato finandrahana ity fa inona no tiany mpanoratra ampitaina tamin'ity tranga ity ho ny fanontaniana apetraky ny firaisamonim-pirenena mitatra zay zavatra ohatrany hoe fandikan-dalanana fioara-pefy anankiray dia ilay apahibe maso indrindraindrindra zany no ifotoran'ilay fanadiadiana ataonay an'ireo mpanara-maso isan'ny zavatra anankiray ny seletany ambady finandrahana anatin'ny zavatra hita apahibe maso izay miaranydretrarehetra nahita iny satria ny tenena zay hoe apahibe maso no nahitana tompona andraikitra anankiray mandray anjara ao anatina pré-campagne satria mampametraka fanontaniana tokoa ireny hoe inona no afatra tiany mpanoratra ho lazaina lasa zay zany mipetraka amin'ny mipetraka ao an-tsainy tsirairay avy hoe inona no afatra tiana ampitainy mpikambana na mistydirikava anankiray raha ohatra hoe manao fihetsika ohatr'ireny eo masony vahoaka tokony modely ny mpikambana ao amin'ny CENI sy ny amin'ny ACC amin'ny fampanaran-dalàna mba tsy ho araka an'ilay teneniko teo hoe satria izy ity tsisy lalàna mifehy dia mbola hoe samy anao ny daniny kibony tsirairay avy mandrefy ireo androm-panjakana rehetra eto Madagasikara manao zinona ireo kandida solombavam-bahoaka sy antoko politika ary firaisamonim-pirenena manara-maso ity fifidianana ity ny taleny kabinetra ny CENI manoloana izao fihetsika izao ho ny mpanara-baovao tsy misy mandasy manakana ny fanohana ny kandida iray izay maharesy lahatra azy na mety isy roam-pihavanana ihany koa tsy misy mandany fironana ny rehetra saingy mampametra-panontaniana ny momba izay etika na tandroasiny ity tompona andraikitra ny CENI ity izay raha ny fanohanana ny kandida Irmar no zava-dehibe aminy inona no tsy nametra ampelana tsy ho taleny kabinetra eo anivon'ny CENI na mpikambana teo anivon'ny CENI izay tsy antery fa antsitrapo ary azon'olavina rehefa mbola mamy ny fiarahana tamin'ny volomboasary tsy nanana akory ve ity taleny kabinetra eo anivon'ny CENI ity ny amin'ny hoe ahoana ny ofijerin'ny manodidina na kandida io na firaisamonim-pirenena na olom-pirenena tsy ny ihany amin'ny hoe mety ampiana ny fahatokisany efa kely ananany CENI ve izao fihetsika izao ka aleo afenimpenina rehefa tsy maintsy natao ihany eo anatrenyity tranga ity miandry ny rehetra ny amin'izay hotohiny sy ny fanazavany ny voakasika fa ihany koa ny fipetra ho raisy ny filohan'ny CENI manoloana ity fihetsika mampitondratena ny olona eo ambany fahefany ity andrasana ihany koa ny fanapahana ho raisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenany etsy Amboda iverena ny fahatokisany olom-pirenena amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity izao fa indrindra ny sy ny antoka fa CENI tsy mitanila ACC tsy miandany no misy eto ireny zany ny CENI rehefa sady mpikarakara no ampilalao ihany koa ao anatin'izay fifidianan'izay ka andrasana sisa ny arbitra hitsoka ny kiroroka ao anatin'izay fa nivoaka tamin'ny fahangina ny RFM manany anteny mera ny ray amandreny ara-drazana sy ny foko malagasy manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny afitsoko ireo manam-pahefana amin'izao fotoana izao mila fanavotana miaraka ny tanindrazana ary tsy maintsy ho tonga ny amin'ny fangalana ny fahefana amin'ny fanentanana samihafa ny vahoaka malagasy izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany tamin'ity androany ity Ilarina Soniny nivoaka tamin'ny fahanginana androany ny teo anivon'ny anteny mera indray amandreny ara-drazana sy ny foko malagasy taoriny nanamborana ny filohany ny 12 ny volana febroary 2024 teo mila fanavotana ny tanindrazana ho ity farany ka tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy ny zava-misy sy ny afitsika ireo manam-pahefana ankehitriny ty zavatra ty dia zavatra anatria amin'ny masonay ary ny ainanay misy porofo antsary ary misy fahavolombelona valy zany nahitany nahenan'ity fitenenan'ity tao amin'ny braony anteny merandoolona sarotra be ny anafina azy satria mahakasika amin'ny firenena le izy ka leo dia ambara amin'ny vahoaka malagasy ny marina azo ny fanatrehany zany voalohany zavatra tena nanaitra ny fionana tamin'ny filohan'ny anteny merandoolona tao ny filohan'ny anteny merandoolona tompoko dia tena say ny laza taminay ray aman-dreny hoe tsy any malagasy zany Madagasikara fa aza tosoina ny tantara teny navoakany zany ary tamin'ny koa mbola tena nanaitra ihany dia ny hoe
ny fanambanina ny fomba malagasy de ny filazana hoe tsy misy ilana zany fombandrazany zany tsony zao fa efa miaina ao anaty ny mondialisation tsika zao sy ny kristianisme velona azy reny tsy navita ninninona ka maty ndray ve vo avita zavatra tena le voambolana navokany a izany tenenina zany akoatran'ny fanambanina sy faniratsirana ny ray aman-dreny ary ny fisokotana ny ray aman-dreny nanatrika tao mpisoloko fa tsy ray aman-dreny ary mbola nisy tsara ny afatarany ray aman-dreny fa tsy mahazo miresaka mombany amin'ny tanindrazana tsontsika satria tsy atsika Madagasikara araka ny filazana ijoratra amin'ny farany ho an'ny tanindrazana ireto ray aman-dreny ireto raha ny fanazavana ihany na eo aza ny fandrahonana sy ny dramatahora atao azy ireo ho tongany amin'ny fidinana an-dalambe ary aka ny fahefana ihany koa ny hetsika raha tsy misy ny vanovanina ny ezaka ataony ray aman-dreny a de tsy fanonganam-panjakana sy afangaro ny fananganam-panjakana sy ny fanavota tanindrazana fanavota tanindrazana zao ataonay zao ary ny ray aman-dreny dia tsy mitongilana mihitsy fa tsy maintsy miaro ny tanindrazana ary mijery ny rariny sy nisy miaro ny fahamarinana ny zavatra mahery vaika ty dinana voalohany ty mpany firenena dia tsy maintsy avotana tsy maintsy alana ao anatin'ny fantompanjanana ary tsy maintsy verina amin'ny malagasy Madagasikara na inona idonana na inona iantra io zany aloha nanaovana azy fomba fiady klasika zany hoe ny any amin'ny fototra nisy tokantrano no mandray anjara aloha fa rehefa avy eo raha sanatria mivavaka mbola misy ny fampiasan-kery sy ny fizirizirina hisy ny fidinana an-dalambe tompoko amin'izay fotoana tena haka fanjakana zay no izy tena haka amin'ny fanjakana haka ny Madagasikara zay ny mission farany nosafidina ny andro androany anairana ny malagasy melohany ny risoana amin'ny fampelezan-kevitra ranom-pitsy ho iatran'ny fanazavana fa fanavotana ny amin'ny Madagasikara voalohany ny fanarahamaso ny fividianana ny fanalavirana ireo mpanararopa-ivana sy mpandika lalana ankitsirano ary ny ahifidy ireo tena hitondra ny etaetam-bahoaka sy ny fampandrosoana dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionana ny fitakin'ireo mpianatra tsy afa-panadihana anao amin'ny sampam-pampianarana fitantanana ny Toamasina amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny hetsika nataon'ireo vondrony piti alika ny Mahajanga aza misaraka aminay ary rehefa avy eo no hitondrantsika ny mahakasika izay. Nous avons exactement la recette dont tu as besoin. Mais d'abord, une bonne dose de crédit d'appel national, international, des SMS. Rajoute de la data. Encore. Voilà. Tu mélanges. C'est prêt. First Premium Plus, le mix parfait pour rester connecté. À 15 000 arrières seulement. Tape le dièse 322 étoile 92 dièse. Mamerina ny arabatrano tomboka lasy tongovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity tafaroboka tanteraka amin'ny fanaovana politika ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao antony mampitotongana azy ihany koa ny ACFKF na ny hetsika fampiresana kristianina ho an'ny firenena nandritra ny fokoanan-dohany mpanabe teny Mandriambero tamin'ity androan'ity tsy azo ekena ny fanereny ireo mpampianatra avy amin'ny sekolim-panjakana ampandany ny kandida avy amin'ny antokony fitondrana hoy ny teo anivony Sempama na ny sendika ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara. Very asina tanteraka ny mpanabe sy ny mpampianatra malagasy antony mampitotongana ny lafin'ny fanabeazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivony ACFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena nandritry ny fikonan-doha ny mpanabe teny Mandriambelo androany tsy azo ekena ho izy ireo ny fanereny ireo mpampianatra sy mpanabe hifidy ny kandida mpanjakana ity fariny izay mitaky ny famelana malalaka ny safidin'ny tsiraray amin'izao vanim-potoana manakaiky fifidianana izao. Eo mihitsy rehefa tsy mety le fanabeazana satria iray eo anatin'ny fanabeazana ny safidy soa
ka rehefa tsy malalaka ny safidin'ny olona fa terena izy manomboka amin'ny fanambadiana terena izy amin'ny politika terena izy amin'ny asa mandraraha dia diso zay fanabeazana zay tsy mety zay fa ny fanabeazana tompo dia manome malalaka ny safidy aizan'le olona misafidiny tsara misafidiny antsony hoe ankasitrahana misafidiny antsony hoe marina ary zay mihitsy ny olona neto amintsika satria lasa misafidy antery isika terena fotsiny ny olona isafidy na ataoko sendrasendra na miainao anatin'ny vitana zany fotsiny ny ainatsika eto fa tokony misy saina afaka misafidy malalaka tsara hoe tiany mahasoa tiany tsara inona andeha izorana nanamafy ny fanekena ity fandikan-dalàna ity ny teo anivon'ny Saint-Pama na nisy andikan'ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara nilaza ny tena ny fahatompona ndraikitra ambony eo amin'ivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mihitsy no lohalaharana amin'ny fanaovana politika ankehitriny hany ka lasa ambanin-javatra ny fanomanana ny fanadinana sy ny fampianarana ny zaza malagasy raha ny fanazavana hatrany mpiasam-panjakana dia ambara fa hoe tsy mahazo manao politika fa na izy manao congé na manao disponibilité na ohatra zany nefa dia ilazaiko anao zay mpampianatra no terena fotsiny hanampy andramatoa ministra manao ny fampelezan-kevitra tamin'izy efa indreo zao raha fanabeazam-pirenena tamin'ny voalohany izy nialatso ministra fa nitarika ny fampelezan-kevitra ny filohan'ny republique tsisy maratsy an'izany misy nakely ary misy faharesentahatra ara-politika ao anatiny ao dia manatateraka an'izay izy fa zao kosa aza amin'ny mpampianatra no taritinao satria aminay atao anatin'ny fampianarana nge nareo ambaratonga telo reo ka aza terenao zany le mpampianatra hanaraka ny politika anao fotsiny tsy mety zany nanomboka androany ary aritra telo andro ny mandriambelam-bodratrimo ny fampionana sy ny fikaonandohan'ny mpanabe malagasy izay arahany HFKF ny vovonana maro toanany maro sy ireo mpisihatra rehetra amin'ny fanabeazana etsika izay natao fitadiavam-baolana indrindra ny amoahana fehi-kevitra lehibe izay horaketina antsoratra ary aroso amin'ny mpitondra fanjakana momba izay teboka mila atsaraina eo amin'ny sihatry ny rafi-panabeazana eto Madagasikara izay vaovao ny toe-karena vetivety nanova ny politika monetaire na ny politika ny vola ny teo anivony banky fohibe ny Madagasikara ho famerina ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao niova ho ireo taux de référence eny anivon'ireo banky salantsalany na ny taux d'intérêt eny anivon'ireo banky zandriny no ampiasaina amin'ny tahampindramam-bola maika anatin'ny ray andro ao amin'ny banky fohibe amin'izao fotoana izao fanapa-kevitra izay nambarany pay toe-karena iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity fa tsy tokony handeha ila avy ity nokolona. Iraika amby folo isanjato ny tahampindramam-bola ho an'ireo banky zandriny na ny taux de facilité des prêts marginal eo anivon'ny banky fohiben'ny Madagasikara anatin'ny iray andro raha toa ka 9 isanjato ny tamin'ny fametrahana vola mizanany na ny taux de facilité de dépôt eo anivon'ny banky fohibe hatrany amin'izao fotoana. Nanova ny politika ny volany teo anivon'ny banky fohibe izay ny fanazavana hatrany io politika monetaire io izay ahafahana mametra ny vidim-piainana eto Madagasikara. Manomboka izao ny taux de référence eny anivon'ny banky salantsalany ampirantian'ny banky fohibe izay miova isan'andro no ampiarina manomboka izao ity ta ity izay manodidina ny 10 isanjato ankehitriny. Pourquoi ce taux est utilisé pour nous? Fa maninona no io ta io ampiasaina izany ta izany amin'ny findramam-bola anatin'ny iray andro eo amin'ireo samin'ny banky izay tsy misy antoka amin'ny ankapobeny ny fomba fijerinay amin'ny resaka ta dia mbola vonjomaika ary fanampiana ireo ta tombony ho an'ny mpanjifa ahoana ny ahafahana manao izany fanapahan-kevitray manokana dia io ta io izay ivoaka isan'andro mba ho io ta io no famaritana amin'ny transaction samihafa amin'izao fotoana dia voaresaka foana matetika ny resaka taux directeur ary amin'ny ankapobeny dia io taux de référence io izay tsy antsona intsony hoe taux directeur fa taux de référence izay ampiasain'ny banky salatsalany anaovan'ny fifanakalozana amin'izao fotoana dia manodidina ny 10 isanjato izany. Ce n'est plus un taux directeur mais un taux de référence qu'utilisent les banques primaires pour faire leurs échanges. Actuellement il est à 10% je pense.
fanapa-kevitra iray amin'ny politika ny toekarena ny fanitsinany politika ny vola raha ny fanazavan'ny pay toekarena manoloana izany tsy tokony andehila araka izany ty fanapa-kevitra ity raha metra ny vidim-piainana eto Madagasikara ity fanapa-kevitra ity izay tsy mbola hoan'ny lavitrezaka hatreto. Banque centrale zany no misahana ny antsona hoe politique monétaire zany hoe resaka vola zany fa io nefa zany tena marina tokony arindry zany io amin'ny politique hafa ohatra politique d'investissement ohatra hoe politique fiscale etsetratsetra tany zavatra zay kanefa zao fahalala koa zany tsika zany tsy tena mbola manana politique mazava toranan'le toekarena dia banque centrale zany de tena rariny sitsiny izy raha ohatra ka hoe ataony zay mba tsy apakatra ny vidim-piainana ohatra ma tsy apakarina be foana taux directeur io zany 9% 10% de midikany zany hiakatra koa zany ny tany fampiramam-bolany amin'ny sehatra tsy miankiny de manontany antsika zany hoe inona zany ny sehatra raha toekarena misy taux de rentabilité ohatra hoe 15% na hoe 20% zany ohatra resaka zavatra zay no zany tsy tena hoe zany hoe miservira zany ny économie zany le izy amin'izay lafin'izay zay ny tonga nytenen'ny gouverneur atao hoe izana ozy zany à moyen terme mba hidina tsikelikely zany ny ta io satria rehefa ambany zany io de mba ambany koa zany ny ta fampiramam-bola amin'ny banque zany misehatra tsy miankina rehefa avy eo. Anjara asan'ny banque foibe ny mametra ny inflation izay efa valo isan-jato eto Madagasikara amin'ny alalan'ny politika ny vola no ahafana mamaritra izany raha ny hita manomboka tamin'ny taona 2024 tsy nitsahatra ny akatra ny tahapindramam-bola teo anivon'ny banque foibe ho an'ireo banky salansalana raha toka 7.2 isan-jato ny taux de facilité des prêts marginal tamin'ny taona 2024 niakatra 10.10 isan-jato izany tamin'ny taona 2024 ary izao 2.10 isan-jato izao amin'izao fotoana. Nototosaina nandritra ny roa andro teny avolona ny fiofanana fifamizarana trakefa teo amin'ireo vehivavy mivondrona ao anatin'ny African Women Leaders Network. Efa maro ny asa tontosatra amin'ny sinty hetsika ity ho ny filohany saingy mbola be ihany koa ny asa miandry amin'izay fampandraisana andraikitra ny vehivavy izay isiany fampandroana marina eto amin'ny firenena onona saina. Ny faran'andro any teny avoloha rehefa naharitra roa andro ny fivoriana sy fifampizarana trakefa teo amin'ireo vehivavy tao anatin'ny mouvement Africa Women Leaders Network etsika izay taona ny UNFPS ny PNUD ho fanohanana ireo vehivavy andray andraikitra amin'ny sehatra maro samihafa fa ihany koa ho isan'ny mpitarika. Ny vehivavy manerana nosy 146 eo zahay no mpikambana vehivavy mpitarika ary manerana ny faritra 7 zay mbola marihana fa isokatra foana mba hiantsona ny vehivavy rehetra mpitarika hiaraka idinidinika hiaraka hiasa hiaraka metraka rafitra sy tanjona ahafahana mitondra ny fampandrosoana avy amin'ny vehivavy ho an'ny firenetsika. Efa nisy ny vita fa betsaka no miandry raha ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eo amin'ny sehatra ny toekarena sy ny politika no resahana ho iatra ny fanazavana. Ohatrany hoe mandroso miemitra fa noho ny fisiny ty mouvement ty zay marihana fa mouvement niainga avy tany ny New York tamin'ny taona 17 miara-miasa zany ho an'ny Afrika ary indrindrindrindra miaraka amin'ny firenena allemande dia nisy an'izao hoe aoline global zao zay ankehitriny Madagasikara no fa 7 firenena manana an'izay aty Afrika dia ny traikefa raisinay avy amin'ny olona manana an'izany be da be hozaraina avy any ivelany sy atao anatin'ny fikambanana anatin'ny mouvement no hoentina manamafy sy hoentina midinika hoe ahoana no anampiana ny vehivavy amin'ny sehatra anakenina. Sehatra ny fandriampahalemana, ny politika, ny fahaiza-mitantana, ny fandraharahana, ny fambolena sy ny fiompiana, ny sehatra ny tanora sy ny fandraisana andraikitra, ny fahaiza-mitarika eny anivon'ny fiarahamonina, isan'ny anofanana sy ampirisiana ireo vehivavy eo anivon'ny Africa Women Leaders Network, teny filamatra ny hoe vehivavy fototry ny fivoarana.
fa teratany israelianina iray saika anondrana biby antsokosoko no trateaka ny faditseranina atao amin'ny seranam-piaramanidy ny raisam-pirenena ivato omaly saika andrainy asidina Ethiopiana Airlines io teratany vahiny io ary any Grèce no saika hitondrany ireo biby arovan'ireo Gaëtan Andriatsilavo. Karazany telo ireo biby tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato omaly saika ahondran'ilay teratany israelianina antsokosoko. Zanatokatra misa valo ka ny roa amin'ireo sokadrano, bibilava misa efatra ary tanalahy misa 13. Ireo biby ireo izay nafenina tao anaty ara malagasy. Ny mobile nampiasainy zany dia nampiasa ny reo sarisikotra satria misy sarina sokatra ohatra le sarisikotra dia mba nafenana amin'ny scanner ny sy ny AI raha ohatra mandalo scanner ny entana. Ny aty amin'ny fahatsiranana moa ankoatra ny fampiasana ny fitilina amin'ny scanner dia misy koa ny alika zay efa nofanina manokana afaka araky ny hitantsika amin'ny sary io efa nofanina manokana afaka koa manamarika sy miteny vahiny hoe midétecter raha ohatra ka misy biby na sokatra io na zavana mananaina hafa ao anatin'ny entan'ny passager iray. Noraisy ny TSA an-tanana ireo sokatra ireo arahi-maso ny fahasalamany mialohany hamerenana azy any amin'ny toerana any aviny. Ireo biby hafa kosa naterina amin'ny toerana manokana misy manam-pahaizana amin'ny fikarakarana azy ary tsy maintsy averina any anaty ala. Akoatra ity biby tratra teny ivato ity, andrasana ny vokatra ny fanadihadiana mikasika ireo biby tratra tany Thaïlande. Iny tranga iny izay efa nisamborana malagasy misa 5 akoatra ireo teratany misa 4 voatazona vonjimbaika ao Thaïlande. 5 olona 5 zao ny voatazona maly izy anakefatra fandroany izy efa anaky 5 efa voatazona amin'ny faditserananao mba mandeha ny enquête fa misy koa ny olona mbola tadiavina amin'izao mba afana manombotra tanteraka ny réseau ny mpanao ny ina moa ty ny asa ratsy amin'ny fanondranana ny biby zay mananaina. Manana didy amin'ny fiarovana ireo arena voajanahary eto amintsika avokoa ny rehetra ary samy tokony ho sarotiny amin'izany. Andraikitry ny mpitondra sy ireo tompony andraikitra voakasika ihany koa no mandray fepetra fanamafisana ny fiarovana sy ny fampiarana ny lalàna ka ho saziana avokoa izay rehetra tompony antoka amin'izany. Tsy misy fanavaka vahana, tsy misy ambonin'ny lalàna. Zay ny eto amin'ny firenena misy ny sarona fa misy ihany koa ny tafatsoropaka ihany ao anatin'izay. Ny zava-misy aran'ny Ramatahora sy Tsindry avokoa ireo olona rehetra samy laza ny zava-misy marina. Eny anivon'ny fiarahamonina isan'ny voakasika izany hatramin'ny firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fijoroana vavolombelona nataona firaisamonim-pirenena iray avy any Bongolava ny Lara Nevson. Iaran'ny fampitahorana sy fandrahonana afamonona avokoa amin'izao fotoana ireo olona rehetra milaza ny marina sy samanohatra ny zavatra tsirariny mahazo ireo olona eny amin'ireo faritra lazaina fa lavitra andrinina. Tsy mifidy hafanahy ireo hampikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena na ireo olom-pirenena tsotra milaza ny marina dia iaran'ny Antsojay sy Ramatahora avokoa. Iaran'izay Ramatahora izay amin'izao ireo mpikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra Bongolava. Mampantantenanay hoe amin'ny andro hariva misy olona anankiroa manao akanjo mainty ambony ambany mitondra sabatra amin'ny andro alina manaraka olona. Aminay fandikanana izany dia efa endrika famonoana manana intention amony zany ireo olona ireo dia izay no mahatonga anay manaitra ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao hoe manaparitaka ihany koa ny tranga misy satria anatina firaisamonim-pirenena io namana iaran'ny Antsojay io ary andraikitra amin'ny olom-pirenena avanana sy andraikitra anatin'ny firaisamonim-pirenena no ataony. Nefa iaran'ny Ramatahora iaran'ny fara amin'ny famonoana aina ity fametrahana ny fandraisana ndraikitry ny olom-pirenena sy ny firaisamonim-pirenena ity amin'ilay fitondrana tsara tantana. Takin'ireo firaisamonim-pirenena ny fandaniana ilay lalàna fiarovana ireo mpisintona lakolosy. Irosona mihitsy ny fandaniana n'io
lalàna mikasika ny fiarovana ny zon'olombelona na le hoe lanceur de défenseur na lanceur d'alerte ireny satria averiko any fandraisana andraikitry ny olo-pirenena amin'ny fametrahana fitondrana tsara tantana no antony anaovan'ny olo-pirenena ireny fanairana ireny misy fanitsakitsahana zon'olombelona ao mety misy endrika fanarareo tapahefana ihany koa ao abibina ihany koa ka manana mahatsiaro tena manana andraikitra le ny olo-pirenena nefa zay andraikitra sahanina zay raisiny zay tsy misy antoka tsy misy zavatra tsy misy rafitra afaka miaro an'izay ka zay zany manentana na ireo solombavam-bahoaka mivory ankehitriny na ireo candidat ho solombava irojaka ho fidina solombavam-bahoaka mangataka izay ny andaniana io lalàna miaro ny lanceur d'alerte na ny mpampaniany lakilosy io tsy ny any amin'ny faritra Bongolava ihany hafa maro ny tranga tahaka izany izay tsy hita izay anairana ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Iverenantsika vetivety ny fahasahiranana sy fahantrana lalina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Misedra olana goavana ireo renim-pianakaviana mivarotra sy mitady vola hamelomana ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Manazava izay fahasarotana lalovan'izay ny renim-pianakaviana iray nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Ampefiloha tamin'ity androany. Saika mirona amin'ny fivarotana sy asan-tselika avokoa ny ankamaroan'ny olona eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao manoloana ny difisin'ny asa. Ny an'ity renim-pianakaviana ity fivarotana karazana kojakoja madinika no ivelomany ohatra amin'izany ireo karazana fitaovam-pihinanana efa niasa. Mbola maritra ela ny famerenana ny maskarena raha ny fanazavana. Ny maskarena ampiasaiko zany amin'ireo 50 000 francs. Andraindray zany antsena moa zao misy tsy misy dia indraindray ao anatin'ny ray volana vao mangona maskarena, indraindray tapa-bolana zay vao feno le maskarena, indraindray raha tsy heno mihitsy fa zay lafo no angalana amenona ny entana zay bangy eo. Tsy mora ny fisivanana ireo entana mbola azo amidy, mandany fotoana no mikaroka ireo entana mifanaraka amin'ny hoentimana ny mpanjifa. Hoetrany ity renim-pianakaviana mivarotra ity. Angonana andreo zany makeny Anosibe dia mitetitety mpivarotra ohatra hoe mandeha eto zao dia mahita mpivarotra sotro dia maka sotro telo, mandeha eto dia mahita vilia kely ankiroa dia angonina parivo ny andro zany vao mangona an'izao. Tsy natao ho an'ny olon-drehetra ny entana amidiny raha ny fanazavana hatrany, mangina ny tsena, kely ihany koa ny vola miditra isan'andro. Ka ny olona mividy zavatra eto zany dia olona sahirana le kelikely fahefa mividy reny. Fa raha olona le miajamiaja reny tsy mividy eto satria miazy fantatrareo fa le any amin'ny Madidi reny ihany. 3 arivo, 4 arivo fara-fahabetsany olo zay satria amidy amin'ny 300 sy 400 zany reny. Tombanana 500 zany dia amin'ny 300 sy 400 foana no fipetrana. Ohatra hoe mahita io sotro be io zao dia hoentiko sitramba azahoana kely na 200 na 100. Ohatra zao io zay raisina 500 dia amidinao 5 000 na 700 ny tiany olona varotra. Sarotra no mitady vola amin'izao fotoana izao, hoetrany ity renim-pianakaviana mivarotra ity. Ny vola miditra kely, ny vidim-piainana miakatra, tsy mbola hitatra amin'izao izay fanatsarana ny sosialim-bahoaka na mba hanantenana ny fitondrana izay, hoetrany ny fanazavana. Fa iazo ny Toamasina vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy manaiky ny voka-panadinana farany taom-pianarana 2022 32022. Ireo mpianatra tsy afa-panadinana taona faha-4 sy taona faha-5 ao amin'ny sapa-pianarana fitantanana ao amin'ny Université any Toamasina amin'izao fotoana izao. Mitaky ny anaovana fampitahana ny naoty izy ireo ary izahana ny porofo rehetra mahakasika ny osoka nisy tamin'ny fikirakirana ny voka-panadinana. Erinora Zafimaninakolo, Toamasina. Efa andro maro no ny konikonina fitokonana ny mpianatra manaraka ny sapapampianarana fitantanana taona faha-4 sy taona faha-5 ato amin'ny Université ny Toamasina. Antony fitakina ny fisian'ny osoka tsikaritra ireto mpianatra ireto teo amin'ny voka-panadinana farany ny taom-pianarana 2022 taoren'ny fampitahana ny taratasy mirakitra ny naoty nataon'ireo samy mpianatra. Le résultat-nay noho ny résultat-nay ratsy zegny natao zao fitokanana zao ny antony dia zao rehefa niboaka résultat dia ny olo tsy nanao examen afaka, ny olo niatrika examen natao absent agnatin'le relevé de note ka gaga sy talanjo izahay
ka noho zegny tsy manaiky zahay am'le résultat fenohosoka magnina ny olo présent atao absent client simbagna mitsy notiny ny module natao examen tsy napetaka ny note ao anatiny ny note inférieur ou égal à 5 égal à tsy afaka ny olo tsy magnano examen tsy afaka tato fara raha vonazo relevé zay dia vao nijery relevé tsy zay ny zavanisy ta fa nifanohitra tamin'izay satria ny olo nipetaka tamin'ny résultat araka ny nelan'ny lazainy fa hoe afaka dia nifanohitra amin'izay managna note 0,5 managna note latsaka ny 5 zany dia regny zany nipetaka tamin'ny résultat regny ny afaka dikan'izany mazava ho azy zany ny chef de mention zany fototry ny olana anay akato satria tsy ny zay mpianatra nikitiky ny relevé de note tsy zay ny mpianatra nandeha nagnapetaky note tagnatin'ny raha dia tsy zay mpianatra nagnapetaka ny résultat mahakasika le note éliminatoire misy tratra le note éliminatoire afaka misy nefa tsy tratra le note éliminatoire mahazo le note supérieure à 5 tsy afaka dia zay olo zay zao no tena profo tena mivaingana mihitsy satria tonga am'le niteny eny zay hoe alaivo relevé anareo dia manao réclamation tsirairay dia nisy demande nataonay niaraka teo alohaloha teo dia le chef de mention indray nandeha hiproposé le objet le demande nay dia ozy hoe annulé fosy demande nareo teo aloha fa zao ny objet ny demande nareo atao dia anapiko an'izay ny relevé de note le tsy afaka rehetrarehetra misy soni misy tampo misy anarana fa ny relevé de note le olona afaka tsy signature fa avérifier io zany tonga dia profo hita mihitsy hitazomana anazy hoe mahina le izy tsy ataony soni fa avérifier le relevé de note any amin'ny farany mpiara-mianatra aminahy le olo tsy nanao examen procédure échange international de matière le namanio nefa efa za bango satria namanamany jiaby mpampianatsisy jurine examen tsy maintsy tara fogna rehefa manao examen kanjo amin'izay nitoraka aty izy amin'ny procédure échange international izy tonga izy une heure après ny nanaovana examen tonga izy hoe zanao izy ny mpampianatsy zao na examen mivoaka izy nivoaka dia takeo zao na dia efa vita le examenko efa feno fe dekopiko jiaby efa vita le examenko niniako mihitsy tsy nivoaka fa nianjiny hoe sao dia ampidirin'ny mpampianatsy fo ingairivo amizay fa tsy mety ohatsy zagny fitantanan'ny mpampianatsy raha ty nianjy zao mpianatra telo zay tavela amin'ny salle 4 akao dia nianjy dia nateriko nanahy nianjy atokotany akao zao nianjy mpampianatsy sao dia hoa ampidiriny mpampianatsy fonga ingay ty io amizay hampanaovana examen session spéciale dia raha vao azy ny mpampianatsy noentiny fait découpé jiaby dia nandeha 4 izy dia nandeha amin'ny scolarité aty dia nivoaka résultat y jereviko naran'olo baribary misy raha tsy manjary io amin'ny animation juste teo akao olo tsy nagnano examen zany anio inférieur à 5 0 ny zany hoa dia fomba kory ipetany agnaran'ingay koa misy raha tsy mazava koa zahay tompoko tsy mialogno nizaniza ary zegny mahatonga zahay mangatiko foiazina fait de copie tagny anay zegny mbola le mahay ihany no afaka fa tsy hoe ty akamakamoko ty le nianatra mahay ary zegny mahatonga zahay fouiller fait de copie io ary regno fangaragna base de données jiaby soafa zegny no angatanay ary ake mpampianatra maromaro misy olo tegna anay mpianatra vitsivitsy amin'igny tsisy hoe zare sy akamany fô agnano lay raha fô olo jiaby zegny ny akena vetrany ny fangatana nataonyreto mpianatra ireto ny amin'ny anaovana fampitahana sy ny fitsirihana ny profo rehetra mialoha ny andraisana ny fepetra ankizy tsy afaka izy io dia nangataka ny fangazavagna mikasika ny résultat des examens satria zareo milaza hoe misy olona afaka nefa tsy nanao fanadinana ary zareo koa zany misy tsy nanao fanadinana fa mitako ho afahana ka izy zavatra zay saripady amina pédagogie zany ka efa misy zavatra zany no ataonay amintsika miteny zao satria nangataka zareo fouille de copie jirevana zany présent marina le olona sa tsy présent zay le fait de copie sa tsy ao dia manao an'izay zavatra zany zay amintsika miteny zao amin'ny toerana anankiray miaraka amina huissier sy ny collège ny gestion marina io fa gestion zany no manao an'io zavatra ary ankizy vitsivitsy tsy afaka ka normal zany raha ohatra ka tsy maintsy vérifiena ny zavatra fa tsy hoe ankizy tsy afaka dia tonga dia afahana amizao tsy fanao zany zavatra zay amin'ny pédagogie osoka zany aloha tsy fantako ny fisiny zany fa io moa samby mahita le motif ataony ny ankizy rehefa manao grève zany ka ho hita io raha misy zany le izy zay zany mahatonga le collège des enseignants mitsika miteny zao avy any io na enjareo ohatrany mbola nisotsotsotsifle aty dia ilaza tamin'izareo hoe zareo nefa mahafantatra an'izany
fa verifienay zany le izy misy marina ve sa tsisy fa zay manao verification tsika miteny zao ka raha olona tsy afaka tsy manana copie tsy afaka de tsy afaka voanina résultat-ny raha olona afaka nefa natao tsy afaka après vérification individuel io par étudiant io a hita fa tena afaka izy dia afahana fa ny système LMD manana ny principany ary tsy zay rehetra tsy afaka mangataka no afahana fa rehefa hita moa misy le anomalie amin'ny maha olombelona ohatra de tsy maintsy foanina le alana zany le tsy afaka ohatra misy zany fa izay zavatra zay tsy olona anankiray manao n'le izy fa ny mpianatra ny mpampianatra rehetra ao amin'ny gestion miaraka amin'ny administration ary amin'ny foibe zany andrasana ny vokatry ny fampitahana sy ny fampitoviana ny profy eo ampelantanana makasika izao olana izao isyany koa ny fandraisana andraikitra raha ny fampitambaavao avy eo anivony fiadidi ny université ny Tomasina avy any Tomasina dia ndao hiazo any Mahajanga vetivety isan'ny hetsika iray ny tanterahandreo vondry ny mpity alika tany an-toerana ny feonambe izay nahafahana ny famizara ny tsara ho fantatra mikasika ny fitazana alika amin'ny akabeny na alika gasy na chien de race ihany koa ny hetsika izay tao anatiny fahombiazana ireo mpikarakara tany an-toerana Anja Robert Kolo Mahajanga. Ny fampitaona teto amin'ny village touristique eto Mahajanga ireo olona mivondrona ao anatin'ny asima mpitaiza sy mpity alika na alika gasy io na laintsona hoe chien de race fotoana nahafana ny fampizara ny tsara ho fantatra mikasika ny toetry ny alika amin'ny ankapobeny ny mombamomba ny fahasalaman'izy ireo ny sakafony fa indrindra ny fikarakarana ireny alika ireny. Fianandroany ty moa zany nentina kokoa fakafantaran'ny mpity alika aloha voalohany indrindra dia faharoa manarak'izay ho an'ireo alika ihany koa ao anatin'ilay mialatsiny amin'ilay teny vazaha hoe sociabilisation sy socialisation dia ahafahan'ny alika mifandray sy mianatra ny fiarany amin'ny alika sasany zany satria ny any an-trano mety hoe izy reriny ao dia midy ao an-trano ao foana dia tsy mifandray amin'ny alika misy dia zao zany fotoana anankiray ahafahan'ny zareo mifanerasera ihany koa. Ny alika aloha dia namana zay aloha voalohany indrindra ary io namana tsy mamadika mihitsy namana tsy mamadika ary izy rehefa tia dia tena tia dia zay fitiavana alika zay no zavatra important be satria mireflete ny toetranao tompony ilay alika rehefa tianao ilay alika karakarainao tsara izy dia mamerina ny fitiavana any aminao koa izy dia zay no mazava-dehibe anao mitaiza alika moko arak'izay teneniko zay hoe fitiavana ilay izy mitondra fitoniana rehefa anao somary reradraraka iny dia mitondra anazy mandehandeha dia somary afaka ny stressinao rehefa ohatr'izay. Ny asima na ny vondry ny mpity alika eto Mahajanga no ny karakara ny etsika izay nitondra ny anarana hoe Majunga Dog Event. Lafomba vao hafa nahitana fanovana sady ny commande ny farim-piarovana sy fiarovana eto Ikopa amin'izao fotoana izao. Androany no natao tetsy fiadanana ny famindram-pibaikona mahakasika izay. Manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana ankilany mbola ao anatin'ny fampandriana fahalemana amin'ireo faritra mafana sy mena toy ny any Akazobe sy Anjozorobe ny ampitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Ny andraiky no resantsika dia ny farim-piarovana isy filaminana no tafiditra ao anatin'ny hoe chaîne opérationnelle zany hoe ireo no miantsehatra amin'ny vatana eny Akanja amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay miara-misalahy akaiky amin'ireo mpirahalahy mianala amin'ny mpisehatra amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia ny rahalahy eo amin'ny gendarmerie sy ny police pirenena zany izay miantsehatra eny Akanja ary mitandro ny filaminana na ambanivohitra zany na andrenivohitra. Araka ny tenentsika hoe na ny ambanivohitra na ny andrenivohitra dia misy ka araka ny fandaminana ihany io satria ato dia mbola misy foana io fa misy moa raha ny fantatsika ny zavamisy tao amin'ny districtny Anjozorobe Parafaravola ary Akazobe dia miantsehatra any miaramila na zanat zany tsy adoina akory ny aty andrenivohitra fa dia miara-misalahy akaika amin'ireo
namana eo anatin'ny FDS zahay maresaka irasan'ny pirenena tafiakatra 7 ny maty ary maherin'ny ray etsia 700 ireo ponina nafindra toerana noho ny savidrano goavana tao atsimony Brésil nanomboka ny herinandro lasa teo tanàna Anjato no dibidrano ary mbola ina ihany koa ao anatin'izay ny mety hakaran'ny rano ireo ponina any an-toerana. Les rues de Porto Alegre englouties par les eaux. Dibidrano tanteraka ny ao Porto Alegre tanàna iray any atsimony Brésil taoriny ora mikija nanomboka ny herinandro lasa teo tafakatra hatrany amin'ny 430 ireo maty vokatra izany raha toa ka mbola miakatra ary efa mahatratra hatrany amin'ny 10 metatra ny havin'ny rano any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tranga izay mampanahy ireo ponina ny mety mbola hikaran'ny rano raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Nahetsika avokoa araka izany ireo mpamonjy vono sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho famonjena ireo ponina manodidina ny iray hetsy sy 400 tapitrisa any an-toerana. Hatreto vinavinaina ho ponina mahery ny iray hetsy noho ny tsaoponenana vokatry ity safidrano ity izay mialoka amin'ireo gymnase ankehitriny. Ireto fariny izay mijaly noho ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ka voatery anaterana avy amin'ny fiaramanidina. Tanàna mahery ny 420 sy 300 hatreto ny dibidrano tanteraka vokatry ity safidrano ity. Ponina maro any an-toerana ihany koa ny tsy mbola misitraka rano fisotro madio sy herinaratra raha nitatitra avy amin'ny fanjakana Brésil hatrany. Sans eau potable ni électricité. Mifarany eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrahana hatrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao tao anatin'izay adiny ray sy 9 minitra nitondrana ny fampalalam-baovao zay mandrapitafa ao amin'ny mpitondra ary tomboky lasy tombovavy elo matoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.